fiarahamonina. Izy ireo no andron'ny fianakaviana na an-tanan-dehibe na ambanivohitra. Ny lohateny dia mikendry ny androson'ny vehivavy sy ny zatovovavy makany amin'ny fampitovian-jo eo amin'ny fiarahamonina. Mba hanatanterahana an'izany tanjon'izany, ny ministera miadidin'ny postra ny fifandraisan-davitra ary ny teknôlôjia ny fifandraisana sy ny fanapaream-baovao dia hiezaka amin'ny fanamafisana ny fiara-miasa amin'ireo ministera mikarakara tetikasa ho fampandroana ny vehivavy sy ny zatovovavy. Hiezaka amin'ny fanentanana ny zatovovavy amin'ny tokony hianarany ny taranjan'ny teknôlôjia ny fifandraisana sy ny fanapaream-baovao sy idirany amin'ny tontolon'ny asa ao anatin'io sehatra io. Ary koa mamporisika ireo mpandraharaha miasa ao anatin'izany izay manana toerana fampianarana asa mba hitsinjo manokana ireo zatovovavy izay misafidy ny andalina asa mifandraika amin'ny teknôlôjia ny fifandraisana sy ny fanapaream-baovao. Mankalaza ity andro ity isika amin'ny fijerena manokana ny tombony izay mety ho azo amin'ny teknôlôjia ny fifandraisana sy ny fanapaream-baovao mba hananany vehivavy sy ny zatovovavy fijery malalaka amin'ny ho aviny ary ahaoarina amin'izay ananany amin'izao fotoana izao.